Famila ufaki maveri ni unza maeri mafati afidi chini rame idirananga Chimisimarita chimisimideri Mayana amunza ifisa mia direri Oh Jesus simila nawa neawe Ampitaja Si Turikanda na ufamia jana Niteni na tupo muanda sakuwe magina mitahare divitania Oh ampakiru tesu Wataru Tenin mafisiu Tiane dikai Pamairi lojati Tuatu Diadiriawe Kumiri sadi sadi nawa Anuanai Jesus Malalu Andi Jesus Dia miaraba antsika rehetra manala ny satroka ampiarabana fomba malagasy manko taloha rehefa miaraba dia malagasy manao satroka izay foana amin'ny masoandro dia rehefa miaraba olona manan-kaja izy na miaraba olona jainy ary neny fa na zandriny izy ary miarabainy dia manala satroka ny fahalalam-pomban'ny malagasy miaraba antsika rehetra ny tenako ary mirary fahombiazana sy fahasaovana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika mirary fahasalamana ihany koa. Androany tsika dia araka ny fanaontsika dia amin'ny fanompoana sy ny fideranan'Andriamanitra dia ho ataontsika karazana hoe tradition mihitsy ny isaky ny lahady dia hieno ny tenin'Andriamanitra kely sika satria rehefa nieno an'ity tenin'Andriamanitra ity izay teny mianaka kely ankeo tsy maninona fa zaraiko aminareo ihany hoe ilaina ny mivavaka intelo farafahakeliny indrindra isan'andro. Ka rehefa naheno an'ity tenin'Andriamanitra ity avy any nitsoahana tamin'ny Baiboly ny tenako dia hoe ny fahasaovana dia tsara zaraina amin'ny rehetra. Io tsy misy hoe Andriamanitra Jesosy Kristy na ny Kristy na hoe ny kretianina no asisika ny alohan'ny silamo fa ny zavatra teneniko anareo dia misy ihany koa teny amin'ny soratra masina silamo izay tena tsy mifanalavitra ary tena tsy mifanalavitra amin'ny soratra masina amin'ny Baiboly.
Ny ala sy ny Kristy fotsiny samihafa fa ny anatra dia mitovy ihany. Ka hieno azy tsika dia samy mandray lesona, samy maka ny lesona tokony hoenina. Satria eto amin'ity évangile de Matthieu ity zany, chapitre 5, chapitre iray manontolo na any amin'ny atsasatsasany eny no vakiantsika, dia mba miangavy anareo aho zany a hieno tsara ary hifatoka tsara isika mianakavy. Misy teny telo efatra ho tsoahantsika avy eo amin'io tenin'Andriamanitra io mba ho raisina anatra dia hanomboka tsika. Dahoro vita ny famakiana ny soratra masina, araka ny fanaontsika mivavaka aloha tsika hidiran'Andriamanitra tsika, angataka fitahiny tsika ary angataka famelan-keloka. Dahoro. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et il se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. » Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime.
Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Fui quando ni hai Fui quando ni hai cambiato sawa Fui quando ni hai ti sucio Fui quando ni hai cambiato sawa Fui quando ni hai Fui quando ni hai cambiato sawa Fui quando ni hai Fui quando ni hai cambiato sawa Dio mi tudui Tuantanano di fiandaku tubuo Biandioniait Rufani rinao ise mamiku Itia Piturue Tuantanano di fiandaku tubuo Biandioniait Rufani rinao ise mamiku Fui quando ni hai ti sucio
afuikwa maoni yake kapya sawa, afuikwa maoni yake, afuikwa maoni yake kapya sawa, rais mbifu significa utuini fana titaviluna ruduficure reufikiasa tumpuwa pita kwe watanana afuikwa maoni yake Tisucio, afuikwa maoni yake kapya sawa, afuikwa maoni yake, afuikwa maoni yake kapya sawa, afuikwa maoni yake Tisucio, afuikwa maoni yake kapya sawa, afuikwa maoni yake, afuikwa maoni yake kapya sawa, afuikwa maoni yake, afuikwa maoni yake kapya sawa, afuikwa maoni yake, afuikwa maoni yake kapya sawa. Ianara, raha avy nareo ka hiteny hoe sy milaiko io le io, sy mivavaka eo, sy manompo an'Andriamanitra sy milay e. Dia hoy aho mamaly anareo hoe tsy mampaninona mihitsy ny tenenanareo an'izany ny tenako, satria na ny teny ara ny mbia Saint Matthieu teo ny teny hoe soyez parfait, dia mino aho ary mahafantatra aho fa mbola tsy parfait. Tsy ny fanaratsianareo na ny fanebadebahanareo ny tenako no tsy ampisehoako amin'izao tontolo izao ka ahafahako midera sy mirehare fa manana an'Andriamanitra, manana an'i Jesosy Kristy ao anatiko ka entiko irehariana n'aiza n'aiza toerana misy an'izany. Andraminy fotsiny anie, raha manana labozia ianao dia ataovy ambany fandriana, raha manana ampoly ianao na veilleuse ka mirehatra dia ataovy ambany fandriana, raha misy hazavana hitanao. Ny atoko, ny hazavana ananako, aredaredako ary asehoko ho fanta-bahoaka, ho retany iren-danitra fa manana an'Andriamanitra ao anatiko, manana an'i Jesosy Kristy ao anatiko, izay no mahamafy aho. Izay no mahamafy aho. Ka raha tsisy ifamatorako amin'i Jesosy Kristy na ilay Andriamanitra tokoako dia miteny anareo aho fa azafady aloha. Malemy sy mora torotoro ny nofon'olombelona. Ka na inona ataonao rehefa manana fisalasalana ianao, araky ny teniny teo hoe rehefa eny dia eny, rehefa tsia dia tsia, fa ny miteny eo anelan'elan'izay izy dia olona fetsifetsy.
Zany hoe ny amin'ny soratra masina zany raha ohatra ianao miaraka amin'ny tompo na Jesosy dia mino ianao fa tsy hoe mino fa. Tazomika any ny ody atao ambadika, manompo Andriamanitra hafa ihany manompo mamona, manompo vola io tsy voatery hoe manompo fantatra hoe manompo an'il'izy ianao na mivavaka amin'il'izy fa raha ao anatin'ny 4 ora ianao miasa mitady vola 10 minitra ary tsy fonao an'Andriamanitra dia efa manompo Andriamanitra hafa ianao zay. Maromaro ny zavatra nolazainy teo ary ny zavatra azo raisitsika dia ity zavatra ity no hitako tena nahapotika ny fitondrany Andriamatoa Ravalomanana. Anao tatasika kely tsika efa miditra tsika amin'io ity zavatra ity satria tsy anjarantsika zany no mitsara ny Andriamatoa Ravalomanana araky ny finoana. Nolazaiko eto araky ny finoana. Tsy fantatritsika izy na tena manompo marina na tena midera marina na ho ampiasainy fotsiny azahoana fitondrana sy anabadona ny Malagasy. Tsy fantatritsika izany. Tsy anjarantsika no mitsara azy amin'izany. Fa ny tena nahapotika ny fitondran'ny Ravalomanana marika dia rehefa nanomboka ny teny Lalatiana Rakotondrazafy, Raola Ratsiraka, Andry Rajoelina sy ny tariny hoe tsisy idiran'ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra na ny fiangonana amin'ny fiainana politika. Averiko. Tsisy idiran'ny politika amin'ny fitondrana ny firenena. Nanomboka teo satria tonga dia nandeha communication manko zany. Tonga dia nandeha niparitaka ohatran'ny rano na menaka vao anaty barika ny fiparitahana izay feo zay hoe tsisy idiran'ny fiangonana amin'ny politika dia ino tokoa iretim-pino marivo salosana niditra tao anatin'ny araton'ny Satana. Dia nanomboka naisaka moramora naisaka moramora amin'ny fomba mihaja ny fanompoana sy ny fideranan'Andriamanitra. Nisy mihitsy ary ireo kristianina izay tena nasany tena omboy fa tsy atao any amin'ny politika ny vavaka na ny fanompoana an'Andriamanitra. Ay veo Jesosy. Ay veo Jesosy. Raha naheno tsara tsika teo hoe napetraka Jesosy ireto vahoaka maromaro ka nampianatra izy. Ny fiainana sy fomba fitondranao ny tenanao amin'ny andavanandro amin'ny alalan'ny fanompoana sy fideranan'Andriamanitra no napetrany teo ary ny fiheziny tsara tamin'ny angla rehetra. Anisany tamin'izany no hoe tiavon'ny fahavalonao. Anisany ao anatin'izany no hoe ny fijangajangana. Voalaza teo zany. Inona ny zavatra mitanga? Raha mijery amin'ny Madagasikara tsika izao, mifankativy Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Efa samy mpanompon'Andriamanitra ireo. Ilay iray niteny hoe tsisy idiran'ny fiainana politika amin'ny vavaka na fiangonana. Ilay iray nanafina ny finoana, tsy Ravalomanana akory no ataoko hoe nanafina ny finoana. Fa ireto mpanaraka azy zay maro fa tratran'ny virus, tratran'ny lela
feno afo avy any amin'ny satana dia nanaiky ary nanafona ny jiro tao ambany fandriana ka any ka na dia hoe mpanompo mpivavaka izay tsy manaraka loatra ny safidiny ngiara-valimanana amin'ny politika fampizara finoana aminy dia voatery nanafina ary nasahany teny avy ety ivelany ary nentina nidina tany nalakely zany teny zany hoe omboy. Ny tiana olazaina eto dia izao. Ile ray moa ny teny hoe miaraka amin'ireto sikajiny miaraka aminy. Ry Lalatiana ry Roland Ratsiraka moa zany teneniko zany. Tamin'izany. Rakotondrazafy ny teneniko eo zany. Eny fa na dia ry Lalatiana Ravolomanana koa ary tafiditra ao anatin'izany. Ireto no namatsy ny feo. Ireto mpino mpanaraka an' Jesosy koa marivo salosana dia nanaiky ovabado ary tena donaka navita nanafina ny finoana taon'ny sasany nisy an'izany hoe raha nakatsy amin'ny fiangonana Kraiatsy Ravalomanana tamin'izany androany dia navita mihitsy hoe ho avy eo ny Ravalomanana fa loatsika tsy makany. Manjary voaendrikendrikitsika hoe miaraka amin'ny Ravalomanana satria mafy loatra ny fanendrehana ireto pro Ravalomanana tamin'izany andro rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Adininy ireto mpino fa ianao raha makany amin'ny fiangonana andeha hivavaka ty Ravalomanana no andrananao ao. Vavady ionanao amin'Andriamanitra io. Fa dia misy mpino, misy vahoaka an'Andriamanitra dia nasana anao an'izany safidy zany hoe ho ao ny Ravalomanana. Aleo tsika tsy makany. Izany hoe ny fangaro zany ny finoanao an'Andriamanitra sy ny finoanao ny fanarahanao an Ravalomanana sy ny fankahalanao an Ravalomanana, ny fiangonana miandry anao, ny vavady iaonanao an'Andriamanitra miandry anao, fa noho ny tsy fitiavanao an'ilay olona dia lasa ianao nanompo ilay teny hoe tsisy fidiran'ny vavaka, tsisy idiran'ny fiangonana amin'ny politika. Diso tanteraka izany tompoko. Diso tanteraka izany ny olona miteny an'izany dia miteny amin'ny anarany devoly. Aiza isika malagasy amin'izao fotoana izao. Raha ohatra nanam-potoana kely tsika ny saina hoe sitraka Andriamanitra ve izany teny ny Andry Rajoelina izany, sitraka Andriamanitra ve izany teny ny Roland Ratsiraka izany, sitraka Andriamanitra ve izany teny Lalatiana Rakotondrazafy izany. Raha nieritseritra an'izay tsika ka nandinika fa tsy nieritseritra tsika hoe ny tenatsika no afaka manapaka, ny tenatsika ny tompon-daka, ny tenatsika ny manam-pahaizana ka mavita ny manapaka ny zavatra tsy tapakitsika akory ary tsy haitsika akory no mety ho vokan'izany rainy tsabondra ao anatin'ny aorianan'ny fanapahantsika hevitra. Satria rehefa nandeha ilay fitenenana izay dia maro ny empotra ary nanafina ny finoany dia nanjaka ny devoly rehefa nidina teny an-dalambe izy amin'ny olona 3,000 4,000 zany nampin'ny tafika dia vita isika menakavy. Izany hoe namidinao zany ny finoanao fa natahotra ianao hoe sao dia raisin-dralahy ho pro Ravalomanana tsika dia nalaonao mihitsy ny finoanao no nasitrika eo tany ambanin'ny latabatra. Fa ny tena natahoranao ny adiny reto olona roa izay tsy mifankahazo mifampifahavalo politika dia nampidirinao tao anatin'ny kôty
travers un message de communication no hoe tsisy idiran'ny politika, tsisy idiran'ny ny fiangonana amin'ny politika nasitrika ao tany ambany fandriana le fitiavanao miredareda an'Andriamanitra. Izay ny fampizaraiko aminareo eto, na silamo ianao, na boudiste ianao, na naturaliste ianao, na inona, manan'Andriamanitra, na kristianina ianao, manan'Andriamanitra tompony ianao, aza menatra milaza sy midera ary miseho fa manana an'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao? Raha mamaky ny Facebook ianao, raha mamaky ny adihevitra amin'ireny Facebook ireny, dia ny zavatra heno matetika dia hoe izahay Ravalomanana forever, izahay Andry Rajoelina for all of our life. Izany hoe mandra-pahafatinay zany for all of our life ny tiako tenenina amin'ny fiainanay manontolo. Izahay Ravalomanana forever. Fa raha vao misy olona mamonoratra hoe mba eto eo am-pelatanan'Andriamanitra reto ny firenentsika, tonga dia opo ary izy menakavy anankiroa mpanompo an'ireo olona ireo no miara-mamely an'ity le olona mangataka hoe mba eto eo anatrehan'Andriamanitra reto ny fiainantsika, eto vavaka. Opa amin'ny mahazo an'iny olona iny. Pourtant, c'est cette personne qui détient la vérité. Et cette personne, elle n'est pas si nombreuse par rapport aux fidèles de Ravalomanana, aux fidèles de Andry Rajoelina. Zany hoe misy olona anankiroa zany, karazan'olona roa, miady mifamono, mifanompo, mitondra amin'ny firenena any amin'ny lalana diso. Satria raha tena mino sy manana an'Andriamanitra tokoa ianao dia tsy andeha hanompo olona. Fa hiteny ianao hoe je suis avec Jésus et mon Seigneur tout au long de ma vie. Raha izay ny teneninao ao anatin'ny kombanao, hosokavako ny masoko, tsy hikipo ny masoko ka hisy zavatra ratsy tsy mety ka tsy ho teneniko, ka ho iraisako tsikombakomba amin'ny olona zay mety manao izany. Eo tsika izao. Reo olona tsisy olona araka ny teneniko teo hoe parfait. Fa imaika mova zany hoe miresaka anao Andry Rajoelina, miresaka anao Marc Ravalomanana, miresaka anao Anitra, miresaka anao zao. Zany zavatra gazaiko anareo. Ny zavatra tena farany tiana Antananarivo dia ny miditra amin'ny fiainan'olona. Fa aza manao ratsy fotsiny fa Antananarivo dia gravy no mikasety enregistreuse ary mbola gravy no ny telefônina mienregistre. Tsy zavatra tsy hita ny vahoaka an'Antananarivo. Ny mety ataonao, ny indrindrindrindra fa tsy mety ataonao. Ka raha ohatra ianao ilaza ka hitondra ampianatra ny vahoaka ery amin'ny devan'ny micro ery. Za zao mialatsiny atoko. Raha 20 taona lasa talohan'izao ny teny tsy hananatra eto amin'ity, hitondra ny tenin'ny fananarana eto amin'ity écran ordinateur ity, dia sady menatra ny tenako aho no mety tsy ateny 2 minitra akory, satria ny zavatra anariko sy etiko eto
dia izaho indrindra voalohany indrindra miconcerné. Nataoko ny ditra rehetra tompoko. Tsy mahamenatra miteny an'izany satria ianao tsy parfait. Aseo mba misy mpanao politika anankiray ny mijoro raha itenenao akory izy hoe misy araky ny fitenin'ny baba azy ny fitombenany. Nefa fantatr' izao fa tsy maintsy mandalo amin'io lavaka ao ambany io rehefa hamoaka amin'ny maloto ny olombelona. Tena marina tsoroko amintsika rehetra fa 20 taona lasa talohan'izao tsy navita frazy roa akory dia efa lasa niala fa hoy aho hoe inona dia ataoko. Midoka tena toy ny papelika fotsiny nefa niditra tao ara tsy hita akory. Tena naditra tompoko ary tena tompony ditra. Tsy afaka mijoro akory ho mpananatra. Fa rehefa tonga ny fotoana hoe eto ny stop zany zavatra zany ary ny fahendrena koa dia tsy avy aminao hoe nina ianao iseho lay endro fotsiny fa hain'Andriamanitra manapaka ny tongotra ao. Tsy andeha hitonantonana ny miditra na izany hoe fitsangatsangana izany. Tena nanao an'izany tompoko ny tenako. Ampanetrehatena ary teny aminareo hoe raha tamin'izany. Amin'izao fotoan'izao nefa tsy nilaza ny hoe inona na inona fa raha misy foana tolona politika ka mitenana hoe apetraka ao eo ampelantanan'Andriamanitra. Raha vao misy ny fahalalana, raha vao misy ny fijangatsangana araky ny lazaina sa Mateo teo, raha misy ny fitapitaka dia tsy ho ataon'Andriamanitra tanteraka izany. Satria hoy ilay vahoaka mijery hoe izay anie ohatrany naheno an'izao ohatrany tao misy zavatra mitranga ohatran'izao ny ao faravohatra ao ohatrany misy zavatra mitranga ohatran'izao any Ambodifotsy any misy kadikatra manaritra dia ohatran'izao ny fihetsika olona amin'le plasy ao aoriana ohatrany misy an'izao ny momba n'ity animateur amin'ity aniny ity ohatrany misy fitsangana zavatra ohatran'izao ny ao iavoloha ao ohatrany faran'le izy misy miverifie dia voalaza ary ny tena grave rehefa ny olona kaiky no miteny hoe marina izany fa ahoana ny nafantaranareo an'izany dia vao mainka tena gravy iraraha. Gravy ny tena raraha amin'izay ary ny zavatra mitranga amin'izay. Inona ny tiany lazaina? Raha tia hijoro ianao ka hitondra an'izany atao hoe tolona hisarika vahoaka dia manana aloha tsakarao aloha ny fahendrena fa tsy adala ny vahoaka tamin'izany andro nanaraka an'izany atao hoe professeur Albert Rafy. Tsy adala ny vahoaka tamin'izany andro nanaraka an'izany atao hoe pasteur Andriamanjato. Tsy adala ny vahoaka tamin'izany andro nanaraka an'izany atao hoe Marc Ravalomanana tao anatin'ny fahendrena tanteraka. Tsy adala ny vahoaka tamin'izany andro nanaraka an'izany atao hoe Andry Rajoelina. Fa saingy izao tsy naharitra tao anatin'izany atao hoe fakapanahy. Inona ny tianao lazaina amin'ny zavatra ohatr'izany? Ity zavatra ity lazaiko ity dia tena hijoroako vavolombelona. Rehefa nisy tolona natao tamin'ny transition, izao ny zavatra lazaiko tamin'izany andro ho an'izay matadidy. Ity zavatra ity ady amin'ny devoly izy ity, ady amin'ny satana izy ity ka raha tsy mafy tsara
ny finoantsika menakavy atao anatin'ity hevitra ity dia alao ajamina teo an'izao tontolo. Ny zavatra tiako lazaina amin'izany dia zao: fadio ny langalangy, fadio ny fijangajangana. Dia zao no lazaiko anareo. Rehefa tena tonga tery amin'ny tapiny tokoa ilay olona, natoton'Andriamanitra tonga dia nataony fitetaka amin'ny tany, satria tao anatin'ilay olona dia nisy ny fijangajangana. Izany moa tsy ho lazaiko hoe izy aby izy, nisy ny fitapitaka ka nahatonga tery amin'ny somera dia nikapoka ilay izy, satria zavatra netiny sy napetraka teo am-pelatanan'Andriamanitra, nefa zavatra maloto, zavatra feno fikafika, zavatra feno langalangy no nentinao teo. Normal raha tsy vita ary tsy avidin'inona ianao. Tena mino aho sady matoky aho hoe tena mivavaka Andriamatora Valimana ary manompo an'Andriamanitra, fa tsy saingy izao namitaka izy. Voalohany indrindra, tsy afaka niteny Ngera Valimana hoe tsy tompona andraikitra amin'ny stratezia, amin'ny miara-manao anjara. Voalohany indrindra zavatra nitenenany dia hoe hitsangatsangana isika. Tsy tatena izy aloha, mbola tsisy olana izany. Finalement mais tia hoe hitsangatsangana, ny dikany hoe mitsangatsangana dia mijorojoro. Inona ny zavatra nitranga tany? Mipetrapetraka. Nipetraka daholo ny ankabeazan'ilay olombelona. Ilay olona tonga tany nefa fitsangatsanganana no nangatahana. Dia teny amiko nareo hoe maka rivotra ny tena resaka. Dia mbola disoko indray nareo fa mipetraka ny olona tao, ny heno anireto mpanao politika namasa vangy nanasa vangy ary tsy misy afa-tsy ny teny amin'ny alalan'ny inona dizy teo, ils n'ont fait que vociférer leur haine, ils n'ont fait qu'exprimer leur contestation. Ary ny tena gravy ny fangatahana ny fialan'ny fitondrana aingana dia aingana. Gravy zany. Famitahana faharoa dia ny filazana fa andehanao tatitra ho an'ny vahoaka. Angaty efa tatitra ilay taria amin'ilay fipetrapetrahana, tsy efa tatitra angaty miara-manondro isan'andro te, fa inona indray no mety mirakla ho lazain'ireo? Fitaka dogoavana zany. Nefa ianao mametraka ny lalana hitondranao ny tolona amin'Andriamanitra. Raha mamitaka vahoaka ianao dia mamitaka inona zany ny tohiny? Andao isika hitsangatsangana nefa mipetrapetraka ny tao. Andao isika ianao tatitra nefa hitarika ny vahoaka hitsaotra no atao. Tiako tenenina aminao amin'izany. Andao isika hitondra anareo anao sitinina any Merikasinina no ataontsika. Zany no zavatra direkta sans mensonge. Andaontsika hitsotra isika vahoaka ary eo Analakely eo amin'ny 13 Mai nitondrantsika an'izany. Tsisy laingy zany, tsisy fitaka zany. Ary raha tonga izay vahoaka tsy midika akory hoe anongana anao Andry Rajoelina, fa ampitanay amin'ny vahoaka ary tianay ho fantatrao fefa tezitra aminao ny Malagasy. Inona zany no tokony dinamika entin'izany? Tsy misy. Tsy misy potika ny tolona. Ny tolona nataonay teto tompoko dia tany amin'ny voalohany zay dia tsy mba nandainga
fa tonga dia nilaza hoe miala ary mangataka amin'ny fialany Andriamatoa Andry Rajoelina izahay. Tsisy ambiguïté zany, tsisy niodikodina zany, rehefa eny de eny, rehefa tsia de tsi. Nilaza koa zay directement ary tsisy ambiguïté, fa tsy mila an'izany raha valomanana zany intsony izahay. Tsy afaka nisorateny zay teny amin'ny anaran'ny malagasy fa izahay akama nolazaina teto. Tsy nivilivily zay nakany pasapito aloha de merika sinina zay viverina eo amin'ny 13 mai nangataka an'Ambohijatovo fa tonga de ny lalana direkta hoe ao amin'ny 13 mai zay rehefa ho tonga amin'ny fotoana de zay ny zavatra ho ataonay fa tsy vilivily andeha tsara velatsia. Rehefa eny dia eny, rehefa tsi de tsi. Potika zany ny tolona nentina ary napetraky ny akama hatramin'izay. Satria dia ho azavako eto ny toerany fa daholo isika hisainty kely satria 9 minitra no miteny dia ataontsika hihaino ny Samuel. Vous travaillez en équipe? Essayez Monday.com. Il s'agit d'une plateforme de gestion adaptée à toutes les... Hiteny ny hihaino hira anankiray tsika, hiran'ny Samuel hoe taraiky, dia andaontsika menakavy azy. Bilarafomba fotra wo, apindrampoto fotra wo, chazo kafanana wo, tena mila madama wo, fa otrotro manavy wo, mila taonao massage wo, umefapatorina wo, te andefaso irahira wo. Fataraja macharu manyingina watie la sampurna vetu nyana radie batatera kafkuni natal nefatis paranya nyato tsaikwera tetonga melawo sebo asamarana. Asatuna mijawo, fametia krisawo, bila saba mayelawo, teika fomu malelawo, umesaru pakundawo, bila lana tefulawo, bila pituluwawo, sire futik pakutuwawo. Fataraja macharu manyingina watie la sampurna vetu nyana radie batatera kafkuni natal nefatis paranya nyato tsaikwera teto angamelawo selvo asamarana. Fataraja macharu manyingina watie la sampurna vetu nyana radie batatera kafkuni natal nefatis paranya nyato tsaikwera teto angamelawo selvo asamarana. Selvo asamarana. Selvo asamarana.
Irinary Saotran'ny Samuel amin'izany hery zany. Samuel moa tsy dia mandeha matetika eto aho fa azafady ny akama fa somary adino ny akama nefa le frapy miainga ary tena tiako le frapy. Asa mety hiverina eto Samuel rehefa avy eo miaraka amin'ny akama Honora Ces 3 ans. dia alefatsika. Ny vetikevitra hiaditsika hevitra androany dia ny azavaitsika ny Pluto dia ny hoe tsy mbola vonona Antananarivo. Dia faharoa dia ny hoe mety ve ny zavatra nataony mitafika ny tatasika moa ny efa vita nataontsika fampidirana. Fa isy tatasika kely anankiray alefako alohan'izay. Dia tonga dia mandeha makany amin'ny hoe tsy mbola vonona Antananarivo. Zao tadidiko raha ohatra tao zany ny hoe fijerena ny zavatra mitranga rehetra amin'ny firenena dia anisan'ny tena hoe tafiditra tsy satry tao anatin'izany hoe fitiavan-tanindrazana ny tenako. Ampanetretena ny tenenako hoe nafantatra président anankefatra tao anatin'ny fiainako. Ny anankiroa tamindreo ny tena niarahako niasa. Anankidimy mihitsy ary. Fa ny telo tamindreo, ny roa tamindreo dia nijoro ho favaliko ary ny anankiray tsy fantatro hoe ahoana ny tena fandehany fa betsaka ny zavatra mila hazavaina. Ny voalohany tamin'izany dia ny amiraly Didier Ratsiraka. Hitanareo tsara fa rehefa misy tsy mety fanapakevitra ataony dia tonga dia efa eto ny hinanako azy. Tsy mifandray intsony izay ara-telefona na hoe amin'ny alalan'ny email ary tsy mifandray intsony izay amin'ny arakevitra. Satria ny safidy politika any amin'izao fotoana izao dia tsy ho safidiko mihitsy na tsy miteny azy izy any ambadika any. Fa nanana vitana ahako sy anjara mifanena tamin'izany olona izany. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup malgré ses erreurs de stratégie, mais c'est une personne qui a une très très grosse personnalité politique. Tao anatin'izay koa ny professeur Albert Zafy, de l'estime, et c'est une personnalité que j'apprécie énormément par son humilité et son intelligence. Ary indrindra le verve politika izay ananany izay tsy matahotra mihitsy izy mijoro rehefa miaro ny heviny. Ireo zany no azoko lazaina hoe nifankahazo tamiko. Ireto tsy mifankahazo amiko indray anankiroa dia Inga Marc Ravalomanana. Raha 13 ny orinasako tamin'izany andro, ray sisa ary nanaovana menace mba hanohana an'izany atao hoe Hery Ravalomanana sa Faly Ravalomanana tamin'izany andro. Andriamatoa Andry Rajoelina ny faharoa amin'ireto ilay hoe tsy nifankahazo tamiko. Ny fahadimy moa dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, tsy fantako tsara izay tena fandehany fa azavaiko aminareo izay fadimy izay. Tao anatin'izay nefany dia nisy ihany koa olon-dehibe manana ny traikefa
ary mahay mananatra. Ny anako ihany koa matetika. Ny ray aman-dreny Monjatoana, ny mpampianatra Gabriel Rabearmanana, ny ray aman-dreny Manandafy Rakotondrina, ary ny ray aman-dreny Pasteur Andriamanjaka. Ny zavatra tena nampagaga anahy dia nitovy kapoka ray tamin'ny fotoana sy vanim-potoana samihafa, ny teny sy ny anatra nataony ny ray aman-dreny Monjatsaona hoe raha te hanao politika ianao, raha te hitanao ka te aomby ny politika ianao, dia aza miady fadio ny miady amin'ny zanak'Antananarivo. Amin'ny vanim-potoana samihafa ho aho. Rehefa makany amin'ny Pasteur Andriamanjato dia amin'ny fito sasany ny fotoana maraina omeny ahako, satria ny zavatra tsy fantako dia hoe naninona tsy mba nasiany lahatra taky ny vahoaka tany amin'ny Assemblée nationale fa tany an-tranony no niraisiny. Amin'ny fito sasany, pile amin'ny fito sasany latsaka 5 ianao tonga ambavady, le temps de garer votre voiture, amin'ny fito sasany latsaka 20 minitra misokatra amin'ny varavarana, ka raha tsy eo ianao amin'izay dia efa olona hafa indray maka amin'ny plasinao dia very ianao. Ary raha tsy mahalala fomba ianao miantso azy hoe tara Pasteur, dia izy no miteny hoe alao indray rapitsona amin'izao, dia tsy hanana amin'ny Pasteur estime ianao. Oui Pasteur, raha hanao tolona ianao ka hametraka zavatra eto Antananarivo ho an'ny firenena, fahadio tanteraka ny miady amin'ny zanak'Antananarivo. Nampino Pasteur izy, ireo olona ireo manko izy, ny zanak'Antananarivo, jamais miady izy. Afaka mifanopo reo, afaka mifampiteny reo, fa reo manana kody amin'ny firesahana. Zao ny zavatra lazaiko anareo team. Tsy mitovy mihitsy ny tamin'ny 2002 sy ny amin'izao fotoana izao. Zao ny zavatra lazaiko anareo mampara. Tsy mitovy ny tamin'ny 2009 sy ny amin'izao fotoana izao. Zanak'Antananarivo atoko. Zanak'Antananarivo atoko. Tao amin'ny goudron io anteraka tao amin'izany atao hôpital be felatanana. Na niezaka toy ny inona ary raha teto na mitrodrany hoe ataovy fa mahasoa ny ampito zany, dia tao ny taitra hoe fa inona zany lazain'ny painona zany, taonina ny tany hoe inona zany ataonao zany, dia hoy aho tamin'izay hoe misy zanak'Antananarivo manaraka any Tolio. Misy zanak'Antananarivo koa nefany contre ny Tolio. Fa ny tsotra indrindra dia sady tsy manompa ny atsy noho ny hoe mametraka ihany koa ny atsy, fa tonga dia niny hoe samy miala nareo roalahy, fa nareo roalahy mety zanak'Antananarivo ihany koa e. Rehefa ataony fanadihadiana e, ka hoe isan'andro nareo roalahy dia hitondra fikorontanana ao amin'io Antananarivo io e. Raha ny eo isika omaly ny fahatezeran'ny mpivarotra, satria ny ara-valimana no azony tenenina aloha fa tsy azonao an-tsaina koa ny fahatezeran'ireo mpivarotra ireo, ny fahatezerana-Antananarivo amin'izy io roalahy. Io zany dia misy hoe tia aloha tsy tenenina fa sao mampigadra satria izy no eo amin'ny fitondrana.
fa tsy midika zany raha manao an'ireny reportage reny nareo dia tena hoe tsy tia Andravalo manana dao ilay Antananarivo iray manontolo. Diso tanteraka zany. Diso tanteraka zany. Fadio ny manangana fahavalo ny zanaka Antananarivo. Ainy ny miaro ny zanany ary ainy ny mampiakatra avo amin'ny avy indrindra ny zanany. Raha nisy problema tao Madagasikara ka hiakatra eo Analakely ny 13 Mai ka mamay vai be ny genona zany teneniko fitenin'ny mpanao tourniquet zany, mamay vai be ny ambiance dia tsy maintsy antsoina pasteur Andriamanjato Andamimanikaratra dia milamina io ho an'izay lehibehibe sy tanora malala an'izany dia nisy zany. Raha tiana hienga tsara ny tolona ka hisidisidina ohatr'izany dia tonga avany ny Ray aman-dreny Monja Jaune zay tsy naka mihitsy Antananarivo fahavalo. Raha tsy diso lany député tao izy tamin'izany andro. Fadio ny miady amin'ny zanaka arivo. Mahay mihavana ireo ary mahay mifankatia ireo amin'ny fotoana tsy ampoizinao. Tsy mbola vonona Antananarivo amin'ny tolona. Zao ampanetretena ny ilazako hoe raha amin'izao fotoana izao ny akamany andeha hitonantonana hitarika olona hidina eny Analakely dia hoaininy eo afa-baraka eo. Satria inona ny antony? Mbola tsy masaka ny nandrahoana. Ny masaka dia hoe tsy voatery hoe manana bazy ianao na hoe manana olona ianao omena vola anao animation sy ny karazany eny amin'ny faritra iva sy eny amin'ny faritra rehetra eny. Tsy izay toko ny tiako lazaina. Rehefa tsy masaka amin'ny paiso dia mbola tsy azo hohanina. Rehefa tsy matoy ny zavoka dia mbola mangidy. Rehefa mbola maitso ny letsia dia mivadika areti-kibo. Rehefa mbola poussin ny akoho tsy azo hohanina. Inona ny tiako lazaina amin'izany? Tsy hoe androany ianao raha miteny isa minitra ianao amin'ny Facebook eto Andriamatoa Fleury. Tsy hoe androany ianao amin'ireny fitenenana amin'ny haino aman-jery rehetra ireny mitatatata amin'ny teny tsy fantatra, amin'ny fanompana, amin'ny provocation dia midika fa masaka ny tolona. Tsy azonao tereko masaka toy ny voalobo-jazo io ka hoe andeha hanaraka ny hevitra ao. Indrindrindrindra ianao anatin'ny imperfection totale raha resaka moral zany ny tenenina. MORALE ny tiako tenenina eto. Tsy hanaraka anao Antananarivo. Raha tsy masaka ny lalana andianana, voafaritra tsara hoe ity ny olona, ity ny hevitra, ity ny zao, ity ny zao, ity ny zao. Antananarivo tompoko efa ampy azy zay ary tena mangidy aminy. Satria mangidy amin'ny Antananarivo ne zany hoe nampiakatra ny Ngara-Valomanana izy nogadraina ary maro ny zavatra tsy navelana taony intsony avy eo. Jereny nefa le olona misilitika sy mistyle amin'ny zato usine maromaro, amin'ny zato avion Air Force One marary Antananarivo zany hoe nampiakatra zany Andry Rajoelina zany teo amin'ny fitondrana. Mistyle amin'izany Cadillac, mistyle amin'izany Chevrolet mbola tsy navoaka olona maklo. Mistyle amin'izany Sequoia, ny Toyota blindé zany Mamra Vatomanga. Orzala hoe to nampiakatra zana baratsika, ny vary zao to miakatra, ny menaka zao to miakatra,
Ny gazoal ny lasantsy miakatra. Araka le vazivazy nataoko hoe na ny sipa koa aza miakatra satria manjary misy an'izany hoe sipa likosa sy ny sipa tsy likosa amin'izao fotoan'izao. Ary vidiana vola io. Niakatra zany ny zavatra rehetra ka na ny labiera fisotron'ny malagasy azy nanjary nanahirana azy no nakazy. Ny labiera taloha ny fisotro azy ndray misotro amin'izao fotoan'izao misy hoe maraina aloha ty sotsoko amin'ny 120 dia raha hariva indray ny ambiny amin'ny atsasany fa hidina tsara dia mba amin'ny 5 indray misotro azy dia amin'izay mahita tory tsara. Raha taloha tapany bota ny vidy amin'izao fotoan'izao fefa ny bota dia sahirana. Izany hoe makarary ny vavon'ny malagasy. Ninona mako atao dia Antananarivo sy Fianarantsoa ary Tamatavy no tena mahavita an'izany atao hoe tolona. Avy amin'ireo foana mimenga exception le tany Dego satria avy any ny professeur Albert Zafy. Fa Antananarivo foana ny lamatoan'ny firenena ary Antananarivo mametraka na manara. Tsy haiko ny oriana kely fa raha ny zavatra mitranga aloha dia Antananarivo. Makarary azy zany tompoko. Izy lasa mivarotra amin'ny tany fiainany memikorosofahany isan'andro ny anareo menakavy miakatra. Ny zanakareo mianaka eny ny zanako koa nianatra tany amin'ny American School fa za tsy mpanao politika azafady. Za tsy mbola nitondro ary mbola tsy tao anatina gouvernement. Na niarany asa tamin'izany Andriamatoa Ratsiraka zany ary za dia tena niteny hoe non officiel fa tsy mifanjakana mihitsy mandony volako satria za zao dia mbola lehilahy maditra ary za zao mbola lehilahy mivoaka amin'ny boaty tsy azoko atao mihitsy ary tsy manana droit idésacraliser zany atao hoe métier par rapport à l'état zany. Donc tsy mety ho an'ny fanjakana na ny rary tompoko. Makarary any Antananarivo ny mahita hoe ny fiainanay mikorosofahana ny anareo tao miakatra. Fa rehefa tena nydinihana toy ny anay ny foana fa ny anareo complet. Moramora amin'ny Antananarivo ve zany mahita hoe zany andro rajely zany ny teo be sarety tena mipetraka e. Indraindray ne atosiky BMW 3 porture tsy diso maintimainty zay e. Atosiky io indraindray. Ohatrany raha tsy diso atao mangataka sy mandombaravara amin'ny olona maromaro. Anisan'izany ny tenanay zao hoe mba sponsorisé tonton ty soirée ty. Raha nahazo 3 500 5 000 Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany andro zany. Dia ohatrany tena Andriamanitra mihitsy ianao ny fisaorany ianao tamin'izany andro zany. Ny kosikian'ny kiraronao sisa illustré ny kiraronao sisany tsy ataony Andry Rajoelina. Fa amin'izao fotoan'izao ianao miresaha amin'ny Andry Rajoelina. Marina mafy. Angamba ianao hita loza. Ny raha nanahity zany hoe ity ny unité fanaovana yaourt nga Ravalomanana. Teo Belera izany tompoko. Iny izy mihitsy no miservira. Mbola anaty émission fa arao ny émission raha ohatra ka. Avy eo atsoka anao. Hitatsika atao zany. Fa zao aiza moa Andriamatoa? Ministry ny santé tamin'izany. Raha tianareo fantatra projet d'état entre ny hoe mividy calcium sy ny hoe manangana usine manao yaourt sy dibera sy ny karazany no safidin'ny fanjakana tamin'izany andro zany, tamin'ny andron'ny Ratsiraka. Teo ny aingany financement napatonga an'izany atao hoe tiako ny mafy zany. Fa izao kosa aloha ile rangahy dia tena boursiste ary za tena mino fa raha tsy niditra tamin'ny politika Ravalomanana
tena c'est vraiment le numéro 1 de l'Afrique. Satria n'aiza ny zavatra nataondra Valomanana momba n'izany atao hoe unité industrielle amin'ny resaka produit laitier zany de valable dans toute l'Afrique. Azonareo? Teo zany natsaingany Ravalomanana nandeha nakany amin'ny politika izy ary zay no napotika ny empira. Tsy zany moa ny resaka androany fa mbola tsy vonona tamin'Antananarivo. Tsy vonona tamin'Antananarivo satria araka ny lazaiko teo tsy mazava ny lalana, tsy mazava ny tanjona ary tsy de tena d'accord izy hoe himarika Ravalomanana na i Andry Rajoelina no toainy. Raha anao fihetsiketsehana i Andry Rajoelina, rapitso, mino aho ary je n'en dis qu'on vient pas, mahafeno an'soa mandrakizay izy satria izy any tsy ho avy isolelaka satria eo amin'ny fitondrana le olona tsy azonao omena tsiny mihitsy ny malagasy amin'ny fahantrana ka raha azahoany 25 000 io 50 000 izy tsy azonao opaina amin'izany ny malagasy hoe dondrona navendrana. Za manokana raha izany anontanianao de andana raisiny 50 000 de andana makany teno izy teniny eo de avoay amin'ny sofin'ilana. Fa raha ho avy ianao hiteny malagasy ianao dondrona fa 50 000 ary raisinao de hoe amantsy ianao ianao miteny an'izay ny tena dondrona satria ny antony de zao tsy fantatrao ny ao anaty vilany ny olona mandray 50 000 eo. Marina ny tenin'ny babarako Torsomaly. Raha tena nanao mpanao politika nareo amin'izao mihitsy no lasinareo zarao ny vary, ny t-shirt, ny sakafo, ny ronono, ny savony, ny menaka ho an'ireo malagasy reo. Fa tsy ny fitarihana an'ireo malagasy reo hidiny eny an-dalambe ny kibonona tompoko tsy mahavita politika. Ny kibonona tsy mahavita manao tolona. Raha tianareo hidiny ireo vahoaka reo vokiso aloha ny kibony. Rehefa voky ny kibon'ireo de mitady lalana amin'izay reo. Fa tant que tsy tonga amin'izay le solution entinareo miala tsiny tompoko tsy ho avy ny vahoaka. Raisy ny volanao de lasa izy manao rami avy eo mampitombo ny volanao. Mila mahay mandinika zany hoe efa masaka ve, efa tafita ve ny zavatra rehetra. Tsia mitady star vaovao io vahoaka io ary star crédible, quelqu'un qui ose frapper et qui va mener directement la lutte, être là zany devant miaraka amin'ny vahoaka. Rehefa mazava amin'ny vahoaka lalana andehanana efa mazava amin'ny vahoaka anie. Raha ohatra tianareo fantatra efa any amin'ny 20% maherin'ny vahoaka anie no tsy makatoa ary tsy makafy ny fitondrany Andry Rajoelina. Any amin'ny 20% maherin'ny vahoaka koa satria rehefa natambatra par analyse transversale na hoe par confrontation des chiffres ihany koa. Rehefa manao statistika manko ianao na sondage de tsy maintsy manao an'izany. Raha misy de misy tompoko ny fitambaran'ny olona ao ny faiky zany amin'izany a makafy sy makatoa ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana eo amin'ny 5% eo. Zany hoe miala tsiny tsy betsaka zany. Ary ny tena grave mbola verika any ny nifidy vitsy lavitra noho ny olona tsy nandeha nifidy. Dikan'izany raha ohatra ianao manao fihetsiketsehana tsy maintsy manady ady ianao, mametraka sondage ianao, mametraka chiffrage ianao. Tsy eo raha misy mandokandoka maro amin'ny Facebook amin'ny fake. Nareo ne mamita teny e. Tena kozy
tena mamita teny nareo satria ny antony dia zao. Ohatra fotsiny zao nareo mandefa olona eto amiketo. Ny anay ato ny akama rehetra dia miseho daholo ny endrika sy ny tarehy. Ny anareo fake nalefanareo. Dia lasa gonflenareo amin'ny viro. Ny olona rehetra miteny tsy manaraka an'ity zavatra ity tonga any amin'ny tolona tsy hita le vahoaka. Satria inona ny antony? Gonflenareo. Za zao dia nisy miteny hoe Fleury, io le 10 000 personnes manaraka anao io le 6 000 personnes indraindray arizy indraindray 2005 amina émission anankiray. Dia io ny azo boosteny azafady ho. Tsy andeha mita tena amin'izany. Je préfère voir 200 personnes qui me suivent fidèlement que booster de manière technique et manuelle. Et moi, je paye pour que moi-même, je me ferai trahir par mes followers. Oui. Ah, mahatratra 20 000 amin'ny followers Fleury. Nefa ny ampitombon'ny Facebook mécaniquement fotsiny io. Chiffre fotsiny. Ianao mandovo vola 20 € zany pour $20 pour combien de temps? Je ne sais foutrement rien. Dia iny ianao miditra anaty liste dia faly ery ianao hoe misy 40 000 personnes manaraka anahy. Io fa misy 20 000 personnes manaraka anahy. Mais non. Arrêtez. Vao fitaka ianao tonga amin'izay ianao ery ambony terrain ery. Sa tonga akory ianao satria tsisy le vahoaka. Ohatran'izay koa ndray mahatonga andry Rajoelina. Mibosta mihitsy, miasa mihitsy, ny BM. Ino moa ny olona nametraka an'iny fa za miala tsiny. Andeha daholo ty rehetrarehetra ty. Dia pehena ny olona andeha hoena soa mandrakizay. Mandeha amin'izay ny fifidianana tsy lany Andry Rajoelina. Zay ny zavatra hitranga eo. Ary ny tena grave. Mety tsisy olona hidina koa reny an-dalambe. Rehefa mipetraka sy milatsaka indray andro any ny mety eo Madagasikara. Ny Andry Rajoelina, ny Marc Ravalomanana, ohatr'izay ny adinareo roalahy, Yana Mara. Allez vous dégager de la place. Leo ny vahoaka. Donc, reny zavatra nitranga omaly reny, pour conclure, dia fanimbana ny tolona izay nentina ho tonga any amin'ny tokony tena izy satria raha nanantena ny malagasy hoe marina eny ny namiry hoe enganety koa mba hahazo olona mba hisian'ny fiovany. Fa rehefa nanaraka an'ity Facebook rehetra, rehefa nanaraka an'ity radio, rehefa nanaraka an'ity télé, nampitarotolona raha tsika. Tia fampatsehivana kely. Ho an'izay mahay mihaino sy manatsofina ka mahay mandinika. Zao zavatra teneniko anareo. Tao anatin'ny tolona mapara, non, miara-manondro dia misy olona tsy niteny mihitsy. Anankiroa izy. Ny anankiray no ny fahendrena sy fanalana an'Antananarivo. Ny anankiray zanaka Antananarivo fa mpamadika io. Mpamadika io bandy io. Tena lazaiko anareo zany. Satria nindresaka miainga eo tonga dia efa voatantara ary ambadika ary. Na izany na tsy izany, ao anatin'ilay mpitantatato ireo koa dia misy olona ihany koa mpamadika io sipa io. Satria ny zavatra miainga eo dia tonga dia efa miampita ary dia lasa ary. Ny frappé anao azy tenin'ilay olona izay, olon-ty fa naninona tamin'ny andron'ny tolona tamin'ny androny hoe tsy manaiky an'izao transition niainga tamin'ny coup d'état zao tsika. Ny fety sans iretsy olona iretra ihany no migadra fa naninona iretsy sipa rehetra ny tsy voakitika mihitsy. Misy mpamadika io. Normal be. Raha ohatra ianao vahoaka malagasy no voafitaka tery amin'ny devant tery satria ny antony ny olona côté hafa ny azo ny eritreretiny
fa tsy kôty tolonao loatra na ny any anaty vilaninao. Misy zany toko ataontsika ny investigation anara-masontsika fa tsy afaka mitenitsika raha vao tsisy sary hoe marina zany na diso fa misy olona mandefa compte rendu aty amin'ny tena amin'izany dia ho avy ny fotoana amoahantsika eto hoe iza le mpamadika fa tant que mbola ao zany olona zany tadidiany fa tao anatin'ny nanomboka tany amin'ny 2009 jusk'hatranitsika miteny zao tsisy tolona vita ny ravalony tsisy ane na Antananarivo ary inondrono non indro mandeha tamin'ny andron'ny Erdr Rajaonarimampianina no azony fa na Antananarivo ary ane efa tsy azony ravalo manana intsony ny mery na Antananarivo ary tsy vonona nidina akory nampalahelo kely aky iza moa ny anaran'le zandry kandida farany teo iny nampalahelo na ningiaravalo manana rane tsy nilatsaka mera atao Antananarivo akory e ka ahoana moa ny andeha hitaritanao ery an'Antananarivo ao anatin'ny zavatra tsy poinsa Antananarivo tompo tsy mandeha raha tsy poinsa ny afera tady dio zay teniko zay ary Antananarivo tsy hiaraka amina feblary marina fa mitatatata ianao ery marina fa manao an'izao ianao ery fa zao teneniko anao tant que misy fay ianao dia tsy miaraka aminao Antananarivo tadio zay noho ny amin'iny tia dia misy zavatra asiako emonareo kely satria tiako mba ho henonareo hoe misy émission kely zany alohan'ny hidirana amin'ny tafika manko rehefa natao manko le zavatra zany dia hoe ny fetiko ny lanitra ny tifirina dia ny fe ny voa mba mahalasa saina ihany zany zavatra zany hoe fa ahoana zany revo zany zavatra hafa ny eritreretina zavatra hafa no azo arak'le tenentsika foana zany hoe Alors j'ai un petit test très rapide pour vous. Si je vous disais que j'étais capable véritablement de vous faire gagner 5600 €. tramoeny na farana zavatra hafa ny tonga atao Antananarivo ka andao tsika mba hihaino kely an'ity a ny tropony akama no nanao an'izy ity hiezaka tsika isaky ny lahady raha mba misy ataontsika zany isaky ny lahady amin'ity fandarana tropony akam'ity eno tsara raha Hey, leka rehefa tena tsy raha mazava mihitsy koa ty raha mitranga eto an-tanàna ty. Ahoana lesa mifandiniha zanyko? Ny lanitra ve lesa mitifirina ko ly fain'olona rovoa? Ka tahizay alaiky ty anjazany miay am'izay le tongotra anotoriako. Ka dia tafata fa niorota rovoa. Ay, averiko kely mba henonareo azy eo amin'ny 12 secondes. Hey, leka rehefa tena tsy raha mazava mihitsy koa ty raha mitranga eto an-tanàna ty. Ahoana lesa mifandiniha zanyko? Ny lanitra ve lesa mitifirina ko ly fain'olona rovoa? Ka tahizay alaiky ty anjazany miay am'izay le tongotra anotoriako. Ka dia tafata fa niorota rovoa. Zay zany a tropony akama nanao an'izany ary misaotra azy ireo mpianada mahafatrapo mpitolona mahafatrapo no nanao an'izany tsy afenina fa men'Andriamanitra talenta ny afaka manao zavatra ohatran'izany ka isaky ny alahady dia hiezaka tsika anao karazana parodie ohatran'izany ndao ary a hieno amin'ny Samuel tsika alohan'ny hidirana amin'ny hoe mety ve nataony mety ve nataon'ny tafika ndao ary
nawe ano madiniha ano baptate mapasundina barima Wemarona kane mlefantadi sirapatize Wemarona kisu mlefanatidi sirapatani Take your money, tudo vai não. Passa lá se sai, nunca se tem. Aí a sauia, vai na carreira. E fani franfa, sabor de la mina. Dia ave, dia vau. E tunda ramatavi, indai ramami. Radona, samis carreira vac. Ne quise farcica, we fanza e far. Cirrite meroti, safira rupis. Le manu fatti, pa maracni la pi. Isra zarva, antitauti. Umiliantera, la mi punti a per. Desasa tumposet, matama mosmos, indeararcia posi. Inurana marco nawi, kuran kamnau, fulan panawe. Ano madiniha, ano mapande, mapasundina marina. Rimano na kanu levantali, sirapatize. Rimano na kisu levantali, sirapatani. Namaste, caminha facumari, areva vawe misto cintani, lechala farindo nanu fansani, suneto nieni, della piruru, nitu sagredi, sanati, come sageri, matamanci pacateri, ia nefacati, lembana nanazi, tarai tanuan, sendra pano masasi, nisasa tumante, nandrai kenaratet, na itop tani nefaiti tavau. Inurana marco nawi, kurang kamnau, fulan konawe. Ano madinia, ano matande, mapasindina barina. Demano na kanu levantali, sirapatize. Demano na kisu levantali, sirapatize. Inurana marco nawi, kurang kamnau, fulan konawe. Inurana marco nawi, kurang kamnau, fulan konawe. Inurana marco nawi, kurang kamnau, fulan konawe. Genera. Det van die artikelen die avutske mitom we met vind na ton tafkia satsi daware ira option ni faiza ni malagasy tamizany andro itirty voanio kopatana na watsika piaramtolona any Tamatavy daware Yeah,
io ranomasiny dia manonja jiba manafo safantola io ranomasiny dia manonja fa io ranomasiny dia manonja jiba manafo safantola io ranomasiny dia manonja sendra mitsipona korandika tandry tandriamatsara laisika fa io ranomasiny dia mipoka jiba manafo safantola ka io ranomasiny dia mipoka fa io ranomasiny dia mipoka jiba manafo safantola ka io ranomasiny dia mipoka sendra miteny sama malasa tandry tandriamatsara laizaza fa io ranomasiny tsy misangy fary fa lasany any mampamangy io ranomasiny tsy misangy fa io ranomasiny tsy misangy fary fa lasany any mampamangy io ranomasiny tsy misangy ranomasina 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 Ya, i vomi moa nanao an'izany hira zany raha efa tany amin'ny taona zafady toko 3 sy 7 zany. Misy teny lehibe ao anatin'izany hira zany hoe io ranomasina io tsy misangy fa rehefa lasany any mampamangy. Averiko. Io ranomasina io tsy misangy fa rehefa lasany any mampamangy. Ianao manko rehefa misafidy anarana zany, anarana mouvement, anarana orinasa, anarana mission na anarana zavatra zany dia hoe mila fitandremana satria arakaraky ny safidinao amin'ny anarana ohatran'ireny no destinéan'le zavatra ataonao ihany koa. Raha ohatra tsika miresaka hoe onja na hoe vagy dia samy malala isika fa ny ranomamy, ny riva na ny rivière na ny laka dia tsy manonja. Misy vagy kely ihany izy fa invisible. Asa angamba mety hoe onjana ranomamy mety eritreretin'ny rahalahy miara-manonja amin'ny onja atao reto. Zany hoe vague invisible. Fa raha ny hoe ity onjan-dranomasina no nieritreretina dia tena diso tanteraka. Satria ny onjan-dranomasina dia mikopaka eo izy dia misintona izy dia mipetaka indray izy dia misintona izy dia mipetaka indray fa zao engane mba ohatran'izay tokoa le mouvement entinareo ary tena mirary mihitsy raha mirary satria ny antony mampety ny zavatra eritreretinay apetraka rapitso ny tolona ataonareo. Averiko ihany. Mampety ny zavatra eritreretinay apetraka rapitso ny tolona ataonareo. Dikan'izany tena mirary re zay tompoko ny avitanareo azy. Ny anaovana observation sy ny tenenana eto dia tsy ny hoe anaratsiana an'le tolona azafady tompoko fa mba au contraire améliorena an'le tolona satria tena faly ary tena faly tokoa ny malagasy raha sanatria na ohatra hoe tonga ary vitanareo zany manaisitra any Andry Rajoelina eo amin'ny fitondran'izany. Tena mirary amin'izany ny malagasy. Araky ny lazaiko teo 80 isan-jaton'ny malagasy mahery dia mirary amin'izany. Fa ato amin'le safidina anarana hoe onja, manonja
tena raha eto aloha ranomaly tena notin'ny onja nareo menakavy. Tratran'ny onjan'le tafika, les vagues militaires, vagues de l'armée. Tonga dia vous avez été tous portés disparus. Io ranomasina io ka manonja. Tsy mba manafisafina misangosango izy fa rehefa lasany mampamangy. Zao azaveko aminao. Ny fampizaraiko tamina akama ity teniko ty omaly. Izara Kotomalala fleuritiko eto amin'ity fandaharana ataoko ity dia tompona andraikitra tanteraka. Tsy fantatro ny rapitso ary zay ny vavahako mafy satria ny ampitso tsy zany tompony fa le mpanjaka ao amboniko Andriamanitra ray izay mitatana sy migidako. Dikan'izany tsy hainy ny rapitso. Fa na izany na tsy zany, ny vava sy ny resaka ataoko eto dia na izy vidiko lafo rapitso satria anyteniteny foana, na izy lasa mety ho voninahitra ho rapitso satria nitondra ny fandresena ho amin'ny tanjony malagasy. Dikan'izany responsable tanteraka amin'ny conséquence-ny zavatra ataoko eto. Et je dois en être conscient dès aujourd'hui. Avant même que je ne parle, avant même que je ne m'exprime pour dire soit des sottises, soit des mots qui mènent vers une dynamique politique et sociale et idéale pour les Malgaches. Autrement, le négatif aussi, zany tsy zavatra atao zany ka tsy afaka nizaka ny vokany ianao rapitso. Zao nitarika vahoaka ianao, napidina vahoaka ianao. Combien de militaires l'État a mis en place de barrages et pour parer à l'événement que vous aviez préparé. Ça a créé des dépenses. Ça a créé la mise en place d'une logistique de défense énorme et même du jamais vu. Ça a engendré des dépenses, énormément de dépenses. Qui c'est qui doit payer pour ça? C'est toujours le VAWOC. C'est toujours le peuple. Pourtant, le peuple, les VAWOC n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents. Ils ont tout pris. Tout Dieu, suivez mon regard. Qui c'est qui a fomenté ce semblant coup d'État? Ce semblant événement. Et finalement, ils n'étaient même pas présents. Ils nous ont faussé compagnie, disent les uns. Ils nous ont menti, disent les autres. Finalement, ce sont des froussards, disent l'ensemble des Malgaches. Famanine nane, tamba va fotsiny nataonao, ambadiky micro io, nefa rehefa tonga ny combat, tsy tenao. Maintenant que les dépenses sont engagées de la sorte, sans qu'il y ait prévision budgétaire pour ça, là, ça n'est un budget imprévu, ni indemnité de risque, ni gasoil, ni fandefasana ny miaramila amin'ireny zavatra ireny,
ny fikitehana tolona rotaka iran'ny Madagasikara. Il faut que quelqu'un paye tout par rapport à tout ça. Zao ny zavatra laziko anao Andriamanitra Rajoelina. Tena miteny anao. Je peux vous considérer comme une femmelette si demain il n'y aura pas de mesures réelles, concrètes, sévères. Tsy ampy zany hoe asorina ny immunité parlementaire zany. Il faut que quelqu'un paye. Parce que nous aussi, on vous attend au tournant, au premier virage. Vous aussi, vous allez devoir payer de vos erreurs. Il faut que quelqu'un paye. Mazava zay. Azo tena appréciako tanteraka mihitsy hoe ajainy zany erra tiako be le phrase-ny tamin'ny faran'izay hoe ajaiko tanteraka ozy satria misy mpitondra any Madagasikara. Inona ny hevitrao ozy izy tokony Jeune Afrique tokony anampiana an'izany Madagasikara zany fotrany tao tsy mavo. Non ozy izy. Mpitondra lanim-bahoaka leo. Tsy afaka nisy na donneur de leçon akory ary za fa alao izy aloha hitondra dia hitany vahoaka ny zavatra tokony atao rapitso. Est-ce un républicain, démocrate ou quelqu'un qui voit déjà, oui, Tchamé le bandiou, je m'oppose en tant que Ramadin et rassembleur respectueux de la valeur, sinon des valeurs républicaines. Yann Rajel, tellement je peux te considérer, fiston, comme une femmelette si des mesures demain ne seront pas faites, ne seront pas prises. Dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans la maladresse, dans la précision, les conséquences. Zavatra ataonao dia ianao nanao azy ihany ny tompony andraikitra. Tady dio. Anjaranao zany mana-pirofo na ny enfreindre ny lalàna ianao na tsy ny enfreindre nanara-dalàna ianao na tsy nanara-dalàna. Tsy mbola hitako teto ambonin'ny tany. Ary zay ny tena gravy. Ny ataonao androany ihany ny hiverina aminao rapitso. Satria efa nataony Andry Rajoelina io dia io miverina amin'io. Dia ampianarina an'izany ve zany le malagasy mitohy foana zay no mahatonga ana miteny hoe stopeny reto bandy anankiroa reto nini. Satria tena fampianarana diso ny ampianarina an'le malagasy. Mampilaza fotsiny zay fa tsy mangataka autorisation. Oreolona fa nga izy ity tany tsisy lalàna. Dia ataony tonga amin'ny fitondrana zany nareo rapitso dia ataonay an'izany koa. Dia ahoana? Dia afaka hiteny fa nareo hoe ka izao masamy ohatran'io ataony Lalatine io. Exactement. Quand Lalatine donnait des leçons à l'époque aux politiciens malgaches, là ça lui revient. Inona sisa navalina? Ah, le izy kosa fa mpandrosoana hoe miolakolana hoe sy ny karazany. Déjà, elle n'est pas si jolie. Takony moliny dolo ny tarehany. Je suis désolé, ma soeur, tu as choisi ton choix, ton chemin. Maintenant, les gens t'attaquent. Moi, je ne fais que porter la voix des gens. Voilà. On parle de tes lèvres. Ni fent firna, ni multan, vous, disent les Ramatou. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Fa resaka feny resahana ny molotra no mandeha amin'izao fotoana izao. Zao, petraka amin'ny fanontaniana ary. Mety ve nataon'ny miaramila sa tsy mety? Zao niza tonga sy mitondra fanjakana dia samy mampiasa an'ireo miaramila ireo daholo. Aleo zany hazava. Samy mampiasa an'ireo daholo nareo menakavy tokoa. Ny miaramila tokana ny azy ny fananam-bahoaka sy ny fiarovana ny vahoaka.
ary ny tanindrazana. Raha izao zany nanontanianao dia hoy aho hoe misaotra tanteraka ny miaramila, misaotra tanteraka ny tafika, misaotra anareo tompon'ny commandement, satria samy malalitsika rehetra fa tsy andehanao tatitra no nandehanana teo. Zay aloha anankiray. Fa izao rapitso aho raha sanatria par vos propres erreurs adalanareo aho zany raha sanatria tonga eo fa za tsy mirary an'izany. Rapitso zany misy mpitondra hitondra eo dia hiteny ianao hoe ny ampitsainy moaly any no miverina fa io indray le tafika fa voakarama dia miaro an'le mpitondra mpanao politika zay efa tsy tiany vahoaka. Diso zany tompo, aza miditra amin'izany mihitsy isika vahoaka. Rahalahintsika ireo, anabavintsika ireo, anadahintsika ireo, raintsika ireo, fa tsy adaly ireo olona ireo ka hitany hoe ity efa misy olona matapitra isany dia mbola hitodika any amin'ny vahoaka ihany ny basy. Manana capacité d'analyse ary manana stratégie ianaran'ireo sy ampianarina azy isan'andro. Ka tsy olona 7 000 na 10 000 personnes na 300 000 amin'ny etsony Fleury Kotomalala nandeha hanadala ny sain'ny olona eo, hanadala ny sain'ny miaramila. Azoko tsara mihitsy ny zavatra mitrango ao anatin'ny sain'ny Piara-Valomanana generaly hoe tsy ela 10 000 personnes nandeha anisy korotana eto fa ho avy zay amin'ny angady sy ny arina. Zany hoe ny miaramila dia mitafika dia miaro ny République. Adinontsika koa zay fa tsy hoe miaro ny fanjakana. Miaro ny République ny miaramila, miaro ny République ny tafika. Ka raha mbola 10 000 personnes ianao tsy République ianao zany. Azafady tompoko, na tsy ho tiany laisana ary za manak'izay miala tsiny tanteraka marina ny amin'ny miaramila ary ny tompona ny analiziny. Fa saingy izao ry mpitondra fanjakana. Io mouvement tokony tsy ho lasa lavitra io fa ianareo no ny fatahorana satria fantatrareo fa vous êtes entré ino dizy teo tena ambany be ny taux de popularité an'le filoha arovanareo dia zay mahatonga anareo manao an'ireny miaramila za tsy rivo ireny. Fa za miteny anao fa na miaramila 3 camion raha ny teo tsy tonga teo ireny timony indray. Tsy tonga teo ireny satria minday mpamadika le zandrilahy ray io tsy mahalala an'izany fa tsara ho fantany zany hoe misy olona mpamadika be eo akaikinao. Tokony ho fantatrao zandry zany ary ianao mety vita bonheur ao anao satria ny olona efa kajy hafa ny azy. La preuve tondra ny olona teny an-dalambe ve ny ramatoa dia efa tsy lany Davalo tamin'ny anatra tamin'ny 2e tour. Ohatrany tsy nahenao an'izany tsika. Tsy nahenao an'izany tsika. Marina ny miaramila. Tsy raha mitatatata ianao amin'ny radio, tsy raha mahita ianao 7 000 10 000 personnes dia ho lasa modely hoe 10 000 personnes nanao zavatra eo. Rehefa ho avy ny vahoaka tompoko, tena izy tena tompony amatapitra isany mivily io basy io. Mivily io basy io fa aza ho paina ny tafika ary azo omena anarana koa hoe ratsy mercenaire. Manana ny mahazo azy koa ny fianakavian'ireo tafika ireo. Sao dia heverinareo fa tsy mijaly mitovy amintsika ireo, tena mijaly ireo. Io zany samy mihinana any amin'izay hoaniny ihany. Ka raha ohatra ny tafika indray koa mandray 75 000 francs amin'ireny zavatra ireny dia omenao tsiny ve izy amin'ny hamafin'ny fiainana. Ianao ndeha hiady ametraka te aza intérêt an'ity hoe Ravalomanana dia olona 20-30 nareo manodidinao mihinana sisao sy litika rapitso. Adala zany reto olona niarantolona tamin'ny Ravalomanana tamin'izany andro zany niataka tamin'ny dôly satria le bandy mihinana seul ary mandraitra atody.
Any abany mila lazainy zany e. So de tonga any apity zay vao hoe Orbaina tena marina ny zavatra tenen'ny Baina. Fisiko ny tontondra anao am'izay fotoan'izay miala tsiny atompo. Satria anao fa nitenenina mbola io ihany anao. Raha ohatra mbola tsy hitatsika ny zavatra nataony leranga de marina ny teninao. Hoe Fleury tsy manao an'izany izy e. Satria samy mbola tsy nahitsika. Firy nalazaina Fleury am'izao fotoana efa niova izy Fleury efa tsy zany Andriamanitra. Adinonao ngany tenin'ny vazaha hoe on ne refait pas l'éducation d'une personne qui a 60 ans alors que l'autre il a 70 ans. Zao malala fa tsy niova izy. Vao mankary grave. Mba fantatro ny zavatra mitranga ao anatin'izany sale zany. Avy aty fa misy vaovao. Anaty sale. Fantatro ane zany e. De rehefa olona akaikiny eo no miteny hoe marina zany. Fa ahoana nahafantaran'ny lahy zany adanjo zany investigation lahy zany. De hoy aho hoe tena mba grave zany. Aika izao zany midika ny teneneny rehefa naka ny vadiko nitokana hoe tandremo fa misy an'izao. Tsara oneny, tsara izay fivoriana izay ary zay raisako zay. Miala tsiny ato. Tsy azo fitana any amin'ny cause maimbo na hoe any amin'ny resaka totakely ny vahoaka toko. Ka na ho tianao na tsy tianao tsy rarabo zany fa tsy maintsy teneniko eto. Marina ny tafika ary ils ont vu juste. Raha misy zany tokony meny andro rajolona. Ino izy teo amin'ny filaza azy? Récompense. Ireo tafika ireo. Miady ho an'ireo tafika ireo. Meo valina ino moa filaza zany? Valim-babena na meo kado na tsy haiko ny filaza azy. Asondrotony karaman'ny tafika rangaty. De hay ny antitèse zay. Fa ny tezy tena marina. Atao amin'ny ilany koa nefany. Tsy afaka miangatra tsika. Satria amin'ny manini atsika dia tsy maintsy jerentsika daholo ny angala rehetra. Dia izao ny zavatra lazaiko anareo. Ny tafika sisa mitazona ny bretelany Andry Rajoelina. Iny lelastika amin'ilay bretelany iny zany efa malefaka be. Efa misy eo Ravalomanana, ministry ny défense, ministry ny polisy mitazona azy. Izay sisa zany no mitazona ny Andry Rajoelina. Inona ny dikan'izany? Efa marefo dia marefo ny fitondrany Andry Rajoelina. Marina tanteraka ny tenin'ny Baba Rakotoarisoa omaly hoe ny mpitondra efa vita fa ny mpanohatra no tsy kapabla. Fa izao zandry Baba ny tena marina Antananarivo no mbola tsy vonona. Satria Antananarivo tsy misidentifie amin'ireo olona ireo intsony. Antananarivo ne voit pas en Ravalomanana une star comme en 2009 et porteur d'espoir. Non, c'est fini ça. Satria autrement, raha zay atao talina ny députation sy ny mairie tao Antananarivo raha izay marina. Fa même Antananarivo, Raval est en train de la perdre. Marina ny miaramila ary tsisy adevitra fa c'est l'armée qui a brillé par sa dissuasion hier. Démocratie ve zany sa tsy démocratie? Dès l'instant, l'intention est malveillante, dia tsy maintsy mipetaka amin'ny mesure répressive tokoa. Na iza mpitondra teo, na iza mpitondra teo, soyons honnêtes et sincères. Na Ravalomanana ary nitondra teo ka nidina teny an-dalambe, mafy eny nazo anay tamin'ny 20 mars 2003 zany. Nanao an'izany zay tompoko. Mafy eny nazo an'izany voninahitra Eugène zany.
nandefasan'le ry gros bras ny lako azy teny nalakely teny e. Ry bety nambakin'ry tompolahy abdilahy mbola velona nga voninahitra iny. Manana ny défaut izy, manana ny qualité izy, fa au moins nisy zany tamin'ny histoire. Satria nareo mankandeha noratra indray ry zalapanao faiky na anao hoe voninahitra, c'est un salaud, c'est un escroc, zao panao chèque sans provision, c'est son défaut, c'est défaut. Mais au moins tao anatina tolona politique démocrate sa tsy démocrate, voalako tao izy ary ny gros bras ny lako azy tao. Nisy an'izany tamin'ny andro Ravalomanana. C'est beaucoup plus grave que ce qui se passait, ce qui se passait hier. Donc zany marina ny teninareo quelque part ao misy miteny an'izany. Kio tsy zafy ihany ny lexisy raha iny ianao tahinika hoe hitondra an'ity nga Ravalomanana iverinao fitondrana. Miala tsiny tokoa, tsy mila ny andro zay, na izany anaty zany koa zay tsy mila ny marika Ravalomanana. Zay ny feo amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Fantatry ny any amin'ny faritra. Inona moa mahatonga ny lasa mampiasa ny MBS amin'izao fotoana izao? Nanjary nasiana olona avy any amin'ny faritra miasa ao satria marina loatra ny observation nataon'ny olona hoe io Ravalomanana io koa nefa navakavaka e. Oui. Misy zany hoe tao anatina fitondrana, merina mitondra, merina ny premier ministre, merina ny président ny Assemblée nationale. Amin'ny andro Rajoelina mba mody côté ilay izy nefa mety hisy merina le premier ministre ao anaty gouvernement. Ny côté na ny rahalahy avy any amin'ny faritra strapontin. Omeo récompense ny miaramila. Za tena miteny anao andro Rajoelina. Raha vao tsy miaramila ny premier ministre apetraka ao eo, vitanao. Tonga dia teneniko hoe vitanao. Tady izay teniko izay. Ary tamin'ny Fakomoaly, tamin'ny Zoma dia niteny mazava tsara hoe rehefa hiteny aho hoe vita i andro Rajoelina dia amin'izay fotoana izay manisa andro na manisa semaine na volana iray na roa telo dia vita izy izay. Fa mbola tsy niteny an'izay Fakomoaly. Donc tokony hazava amintsika rehetra fa mahatoa nisy levure be takon'iny le zavatra mitranga dia noho ny fatahorany andro Rajoelina ny taux de popularité-any efa tena ambany be. Tena ambany be ary izay mahatonga azy taraiky. Raha vitantsika ny misakana io fitondrana io tsy hanondrana tsokosoko ny harem-pirenena dia mirodana ho azy io. Tsy fandraisana izany Laurent Albert. Ianao raha mise tsy milahatra amin'ny Ravalomanana, ahoana moa ny ilarako amin'ny Ravalomanana? Ianao izany koa hoe manofy ianao izany e. Inona ny ilarako amin'ny Ravalomanana? Tsy mitovy mihitsy ny gabarianay a. Non, tsy mitovy a. Azafady a. Tsy afaka nilahatra amin'ny Ravalomanana mihitsy koa. Azy tena mpanavakavaka tsy tia mpiray tandrazana mangamanga anisan'izany ilay olona mitonona tany aloha hoe miaraka amin'ny lehilahy. Hoe tena tsy tia bomanga mihitsy izy ary tena nilazainy izany, fantatritsika izany. Bon, izay ny androany a. Andefa ity hira ity satria hira roa no alefako a dia mba miainginareo zany a miaraka aminy satria ity hira ity zany a nangatahan'olona izy ity ary tsy fananiko na lancé azy fa efa tian'ny olona ilay izy a ka dia atolotro amin'ny ho antsika rehetra ary ho atolotro amin'ny BM koa ilay izy tsy mampaninona ndao mba miainana.
Ny zavatra tiako tenenina hoe il faut que quelqu'un paye. Dia ny tompona andraikitra voalohany tompoko. Il faut que quelqu'un paye. Les dépenses ont été engagées. La vie de la population tananarivienne a été troublée. Ça mérite des conséquences. Ça mérite des punitions. On rappelle. Patandremelao kriselandray andro tatsipalebanindray avy eo zao miposiko aminy latsy vazivazy karoseri manitakireo aokialatsianadino itirakity vihiny malala raholambamity tsy misy hafa masoanio fa misy manjamanja misibanareo manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampolavo sady tsotratsinga manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy tsara letsy sipakely mitsikitsiky manjakely postitako mane tsara letsy sipakely malalaky izay tena tsy voiko misy zavatra tsy afozako azy tena zavatra manokana matsiro tsy voasolo rasany vehivavy oaiko izinandrava ny fiarahanay fa tiako tena tiako zay malalaky izay tsy misy hafa masoanio Lambulla sipahafa tsisy asolopareo manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampiravo sady tsotratsinga tsara lesy sipakely very alala mialaminy manjala fanampezany Sina talagasy fa tonga de vasavasy tsara lesy sipakely na de misy kitrakitra azadino sipa rehefa mankafitsy sampa fa misy zavatra manokana koe tsy afoizan'io sy fioaniana ataovy tanana ataovy mankafy fa ny sipa rehefa mankafy le tena mity tena tsy laya maro minery fa bery teo elana siosanaty manjaletsy sipakely manjaletsy zazavavy sipatsimba mampolavo sady tsotratsinga tsara lesy sipakely manjaletsy zazavavy tsara lesy sipakely tsikitsiky manjakely postitako mane tsara lesy sipakely very alala mialaminy manjala fanampezany tsinasina talagasy fa tonga de fasafasy tsara lesy sipakely
Ieny ary toko manja lesony isipio constitue koa tsara ny ohatran'izany isan-karazany. Misaotra antsika rehetra amin'ny androany, ifanao velomontsika. Hoy ny Jerry Marcos tsy mila vandivandy. Avy indray zao ny sasany hoe tsy mila ny Jerry Marcos zany. Samihafa ny sangan'asa mba mahay isika manavaka ny zavatra. Samihafa ny engagement politique amin'ny Jerry Marcos sy ny hirahira sy ny sangan'asa kulturaly ny Jerry Marcos. Tsy azonao fangaro zany. Tsy mila vandivandy na iandro radio nataona ny Jerry Marcos ara tratra amin'izany. Indrindra ireo be vandivandy amin'izao fotoana izao. Dahoro. Aiza mipetraka rô lehilahy, aiza tiavina rô lehilahy. Zay lehilahy tsy hoe maditra, io fomba ny maso mitsiriritra. Anao bogosy na manam-bola, segny tsy atao am-piolaola. Na misy mandalo karanjely, za tsy vadika velively. Tena marina. Tsara mifanata, tsara tambitamby, tsara fankatia, tsy mila bandibandy. Mifanata, tsara tambitamby, tsara fankatia, tsy mila bandibandy. Ok, no problème. Calma fotsy na rô vaiave, aza tatetra rô zavave. Zahay vehivavy tsy kilalao, zaho mbola mitetika kilakao. Aza atao loatra saro-piaro, tsao miasa magnaraka tia kiraro. Tsara fitiavana mifamaly, amizay olo jiaby falifaly. Arô Tsara mifanata, tsara tambitamby, tsara fankatia, tsy mila bandibandy. Tsara mifanata, tsara tambitamby, tsara fankatia, tsy mila bandibandy. Aila, 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 aila. Tudo com puxa. What's up? Tapa che vitranandea maro no tafita sady nazo zava-tsoa ny masoko no nahita fa izay nifidy jamina kosa valalaky andrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa zane efa ela no tapa-kevitra fanyandranawa fa anoane mbola misy azo antenena olovantsika katinova miaraka amina katinova miaraka amina katinova miaraka amina malaky almo katinova miaraka amina katinova miaraka amina katinova miaraka amina malaky almo. Che vitrani kuti si sakana fagisu
Fana halala fana fudi mtsinzuni ya pichu. Oh, faizeni fiti jana pusa situngatani. Niya didinu niya busa niya nalani. Fa izawizane ifaila nuta pakebicha fanyanja nawa. Fa anuane mulanisi ya zuatenena uluvansika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakamu Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakamu. Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakamu. Kurang tanang pemain fafuivat kuseng tiamande mafazat sumaraka. Sacha volangulangu matiti ke safi perain sindi fiketa vela zau. Isu kwa vulangula ampidir ko gosumba katurat sarna wa ko vera kufandi. Fanyanti zabona araka ketsara tsaram sikam saraka tuf kuzatian. Buru kundis papangu manaraka rosa tu piavato sai kadena pudeno. Sing noi fazata sakidan takchanom famat nararoti noza. Faziono tie fora kalakile fora kalakile fora kalakile fora kalakile nani migaja faziono kalakile fora kalakile tapaka sutu finani. Faziono tie fora kalakile fora kalakile fora kalakile fora kalakile nani migaja faziono kalakile fora kalakile tapaka sutu finani.
Yo, 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 yo.